Miraba ny fiangonana, miraba manokana anareo katekimena amin'izao marain'izao. Miraba anareo amin'ny anaran'ny tompontsika riavana ary manonona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty voalohany toko fahatelo perikopa amin'izao andro an'izao. Timoty voalohany toko fahatelo. Sotra an'Andriamanitra riavana fa araky ny filazan'ny mpandinika maro ty perikopa ameny tompo antsika teny no ivony ty epistily voalohany soratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Timoty ity. Sotran'ny tompony azahoantsika mandinika zany zay manana baiboly mba miaraka mamaky amiko Timoty voalohany toko fahatelo andiny fa 5:10 sy ny fa 4:10. Ny anaran'i Jesosy. Fa raha tratra ela aho dia ny hahafantaranareo zay fitondran-tena mety hatao ao an-tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona, sady andry sy fiorenan fahamarinana, ary iaraha-manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra hatreo. Averiko vakina. Fa raha tratra ela hoy ny apôstôly Paoly dia ny hahafantaranareo zay fitondran-tena mety atao ao an-tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona, sady andry sy fiorenan'ny fahamarinana, ary iaraha-manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafiny amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Io toe-panahy io riavana adika ny baiboly diema le dika teny ombonana eto Madagasikara matetika izy io adikany hoe firaiketam-po amin'Andriamanitra. Firaiketam-po amin'Andriamanitra. Zany hoe zany le toriteny eto dia hoe resaka firaiketam-po amin'Andriamanitra. Rehefa eo amin'ny havanareo nareo raha toantro na raha riva any akafany koa zao misy fandraisana katekimena no mpandray fanasan'ny tompo tahaka zao ka raha fampiresaka nareo inona ka iny toriteny tao Isotry Fitiavana tamin'ny androany maraina dia lasa hoe resaka firaiketam-po. Firaiketam-po amin'Andriamanitra. Ary le fanontaniana riavana maro sika no voreto amin'izao marain'izao. Fanontaniana apetraky ny tompo aminao, tsy hoe aiza ianao mivavaka, inona ny anaran'ny fiangonanao na inona ny andraikitra ao any. Ny antaniny tompo aminao amin'izao marain'izao dia hoe moa ave manana firaiketam-po amin'Andriamanitra ianao. Moa ave manana firaiketam-po amin'Andriamanitra ve ianao. Zay le toritendriavana. Moa ave manana firaiketam-po miraiki-pity amin'Andriamanitra ve ianao. Hoy isika teo hoe ivon'ny epistily ny soratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Timoty izy ity. Dia zay manana baiboly nke manokatra ny baiboliny mamaky ny andininy toko faefatra ny andininy voalohany. Masarotra le fitoriana teny. Toko faefatra andininy voalohany eo ambany eo moa zany ranomarina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia emotra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demôny. Zay riavana no masarotra le toriteny. Zay koa masarotra le finoana. Mangataka amin'ny fanahy masina tsika mba hoe hiteny amintsika, ampita amintsika ny hafatra avy any an-danitra. Dia en même temps midevoly manao ny ataony amin'ny alalan'ny fanahy mamitaka riavanao. Mamitaka ny sasany izy zao, miomana izy amitaka ny sasany. Zay ny to amin'ny eto dia hoe any paster zany, ianao aza manao zany, ianao le zay fanataonao hatrizay ihany. Zay le izy, zay le fanahy mamitaka. Eny marina aloha fa tena baiboly zany tenin'ny mpitori-teny zany fa zao koa no azonao anaovana azy. Engane riavana, engane. Ka tsisy ho azon'izany hoe fanahy mamitaka izany eto tsisy ho azon'izany fanahy mamitaka zany eto fa tena hoe ny fanahy masina.
fanamasina no hiasa ompontsika andresy lahatra antsika tsisy ho azon'ny fanahy mamitaka fa marina amin'izao fotoana zao ile hoe mandeha ty amin'izao tontolo zao fanahy mamitaka ary be dehibe ny fiangonana araka io tenin'ny apôstôly Paoly hoe tena hoe mivoya fampianaran'ny démonie. Raha mijery YouTube ianao tena variny ianao amin'ny hamarinan'le hoe profesia nataon'ny Paoly hoe ao arinao dia ny devolo mihitsy ny démonie mihitsy niakatra pilipitra ampianatra dia andray an'izany a ny fiangonana. Fa zao averinandray ry havanao, averinandray manontany ianao ny tompo an'io manahoana ny fifandraisanao aminy, manana firaiketam-po amin'Andriamanitra ve ianao? Aoka tsisy fanahy mamitaka, aoka tsisy fampianaran'ny démonie, amily ny sainao ho amin'izany a fahamarinana volamena izany. Miresaka firaiketam-po isika ry havana, zay no iaingana. Dia ozy izy le andininy fa 5:10. Fa raha tratra ela aho a dia ny hahafantaranao a zay fitondran-tena mety hatao a ao an-tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona, sady andry sy fiorenan fahamarinana ary iaraha-manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Le firaiketam-po arak'izany teny zany, firaiketan'ny fo, firaiketan'ny saina, firaiketan'ny fanahinao a amin'Andriamanitra dia aseho amin'ny fitondran-tena. Tsy atao imolotra fotsiny ry havana hoe pastera sotranao le amin'le fanontaniana farany amiko indray dia za dia efa hoe efa miraiki-po manana firaiketam-po amin'Andriamanitra. Zay le fampiarana an'izy hoe asehoy ary asehoy amin'ny fitondran-tenanao a, asehoy amin'ny fitondran-tenanao a hoe manana firaiketam-po amin'Andriamanitra ianao. Dia misy fahamarinana vitsivitsy eto ry havana izay ampatsahivon'ny tompo antsika amin'izao marain'izao. Eo amin'ny 5:10 daholo ireo fahamarinan'ireo. Fa raha tratra ela aho dia ny hahafantaranao a zay fitondran-tena mety hatao a ao an-tranon'Andriamanitra. Raha tratra ela za tena manam-pikesana hamangy anao Timoty, hamangy anao sy ny fiangonanao a Timoty. Fa zao tsy fantatro aso dia mbola azo tsampina fa ty zavatra resako aminao ty tena maika faran'izay urgent, faran'izay important dia rehefa soratako aloha le izy a rehefa miona manatevina. Fa resaka fitondran-tena, asehoy amin'ny fitondran-tena, teneny fiangonana asehoy amin'ny fitondran-tena le firaiketam-po amin'Andriamanitra. Dia hoe inona le fitondran-tena? Fitondran-tena mety hatao ao an-tranon'Andriamanitra. Zay zany aloha le fitondran-tena. Fitondran-tena mety hatao ao an-tranon'Andriamanitra. Sotran'ny tompo ry havana any amin'ity perikiopa volamena ity. Satria zany hoe le fitondran-tena tsy zay mety amiko na zay daniny saiko na zay veriko fa fahendrena, fa hoe fitondran-tena mety atao ao an-tranon'Andriamanitra. Maninona moa volamena ty perikiopa ty ary teny hoe toriteny ara-pilazantsara, votoatin'ny filazantsara zao, satria miresaka tranon'Andriamanitra ry havana, miresaka tranon'Andriamanitra. Ny fiangonana le hoe tranon'Andriamanitra milaza le vatan-tranon'ny fiangonana. Ya, milaza le vatan-tranon'ny fiangonana, le bâtiment. Fa le hoe fiangonan'Andriamanitra koa dia milaza hoe le ankohonan'Andriamanitra, zany hoe le vatan-trano fiangonana zany a dia trano andraisan'Andriamanitra ny fivorim-pianakaviana, ny fivorian'ny ankohonana. Zay zany le resaka ankohonana ty. Ary rehefa miteny sika ry havana hoe tena araka ny filazantsara zao toriteny zao, io vatan-trano fiangonana io dia mampatsiaro atsika sahady lay trano zay hivatanantsika rahatrizay miala ity amin'ity tany ity isika ry havana. Tenin' Jesosy amin'ny Jaona 4:10 teny hoe ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, andeza dia amboatra fitoerana anareo, ary rehefa izay dia akanareo ary any amin'izay misy no hisy anareo.
ry havanao, zany ny vaovao mahafaly, zany ny votoatin'ny filazany tsara. Misy trano miandry antsika any, raha maty afakadiny ray ianao lasa mamatana any amin'ny trano, iny zava-dratsy iny hovain'Andriamanitra ho tsara. Raha maty afaka 70 taona, ary afaka 70 taona sika menaka avy, tsisy hoetintsony. Engane, ka hamatana any amin'izany tranon'Andriamanitra zany. Fa zao marina zany satria ambarany soratra masina. Fa zao tsy misy olona tsy manana firaiketam-po amin'Andriamanitra ka hiditra an'izany trano any an-danitra. Tsy misy ravana. Firaiketam-po amin'Andriamanitra io no hidiranao any. Ary dia le hoe firaiketam-po averay asehonao amin'ny fitondran-tena mendrika atao mety atao tranon'Andriamanitra. Dia inona moa ara le fitondran-tena mendrika atao tranon'Andriamanitra? Miankina amin'le matranon'Andriamanitra antia sy hoe fianakavian'Andriamanitra. Ny zava-dehibe ry havana, ary tsy maintsy andalovana ary nandalovana reto katekômena hoe salotra ny anarany bokin'ny fiainana, voasoratra any amin'ny bokin'ny fiainana ny anaran'ireto katekômena reto, satria naniny nandray ny séansa ray nandiniana momba zay, ary ny faranana tamin'ny vavaka nandraisany izy ireo an Jesosy ho tompony sy mpamonjina. Dia tamin'izay fotoanareo zay tamin'izay fotoana zay ireo nateraka indray, voasoratra ny bokin'ny fiainana any an-danitra ny anarany, ary dia hoe hahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra ireo sy sika hafa zay efa nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjika. Ary inona mazava-dehibe an'le ankonan'Andriamanitra? Inona mazava-dehibe le fiainam-piangonana ry havanao? Dia izao, ny fiangonan'Andriamanitra, le fianakaviany no nametrahan'Andriamanitra andraikitra hanabe le zaza voateraka ara-panahy iny. Tondra voaka ny vehivavy mandritra ny 7 volana, iaraha-malala zany. Tonga iny zaza iny, terabao iny zaza iny, na zanak'izy iny na zanak'izy. Mbola hoe ampinonona, kolokoloina, karakaraina, beazina. Ohatran'izay tsisy hafa amin'ny lafiny ara-panahy. Ary tena mampalahelo ry havanao, le olona tsy mahafantatra ny antom-pisin'ny fiangonana tahak'izay, hoe io trano io dia amorin'Andriamanitra ny zanany satria ianao zay teraka indray iny, zay teraka indraina tia ny hitombo ara-panahy ianao, ary tia ny hatratra ny famatorana ara-panahy. Napietsika amin'ny foko ry havana, tenyle mpitoriteny anankiray zay manao hoe raha maha-olombelona, le vatan-tenan'ny olombelona misy zany hoe foy, na antsony amin'ny teny hoe amin'ny teny frantsay hoe nain, tena misy zany. Zay ny fandaran'Andriamanitra ho azy, zay le izy. Dia raisina arak'izay, fa misy olona nain ara-panahy, misy olona foy, misy olona botrikely ara-panahy, satria tsy nitombo ary tsy nitombo izy, satria tsy manana fiainam-piangonana. Efa natao 14 na roareo ry havanao, aza manatiny ny fiaraha-mivavaka, fa manjary miabotry malasa nain spirituel ianareo, ary tsisy nain spirituel zany, ka manana firaiketam-po amin'Andriamanitra. Zay le fahamarinana voalohany ry havana. Resaka firaiketam-po aseho amin'ny fitondran-tena, dia hoe fitondran-tena maninona? Mendrika ny fiangonana, mendrika ny tranon'Andriamanitra. Dia manohy ny apôstôly Paoly, ary zay le fahamarinana faharoa amin'ny 3. Fahamarinana faharoa dia hoe fitondran-tena mety atao ao an-tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona, fiangonan'Andriamanitra velona. Zay ry havana le fahamarinana faharoa. Ny olona manana firaiketam-po dia manana firaiketam-po amin'Andriamanitra velona. Ary zany firaiketam-po zany dia aseho amin'ny fitondran-tena, mihina fiafainareo tsy anjery zao, ary fitondran-tena io fitondran-tena nampino zay mahafantatra fa ny fiangonana tsy fiangonan'Andriamanitra fa fiangonan'Andriamanitra velona, fiangonan'Andriamanitra velona. Ampatsahivina ny tontolo nanoratan'ny apôstôly Paoly atony epistily tony
sy ny tontolo nanoratana ny testamenta vaovao ry havana tontolo jentilisa na ny romana na ny grika dia samya nanompo sampy ary ny sampy a dia faran'izay tsotra sady jampa ny mona maraina ny sampy a ireo sampy tompon'ireo olona manam-pahalalana reo a reo civilisation avolenta reo a manompo sampy a fa reo sampy reo a dia jamba mona maraina fa zao ny Andriamanitsika dia velona ry havanao arengany ny fahalalana an'izany anova ny finoanao fa tsy hanompo an'Andriamanitra ianao fa nompo an'Andriamanitra velona ry havanao ary ny fitondran-tenanao dia fitondran-tena mahafantatra hoe velon'Andriamanitra. Velon'Andriamanitra ary zay ny privilège-tsika, zay ny tombon-dahantsika. Velon'Andriamanitra dia le fiainany mandriamanitra le vie divine, le fiainany mandriamanitra azy inge no atolony atsika zanany rehefa hatsanga no zanaka isika. Zay le izy le fiainan'Andriamanitra mihitsy io tiany a ivelomako sy ivelomanao io, fiainana tanteraka, fiainana lafatra. Fa ny tena mampalahelo dia zao, na misalotra ny anaran'io kristianina aza ny maro dia tsy afa-po amin'izay amin'ny fiainany satria maninona tsy manana izay vie divine zay, tsy manana izay fiainan'Andriamanitra fa manana titre hoe mpandray, paster, diakona sy ny karazany havana. Anika hoe tady zavatra hafa izy, ananany kalitaona fiainana hafa dia any amin'ny vola, any amin'ny arena, any amin'ny laza, any amin'ny voninahitra sy ny karazana, any amin'ny position sociale izy no mitady zany kalitaona fiainana izany. Mahavarina nge ry havana ny fitiavany ty Andriamanitra ty atsika, mahavarina le fanavotana alohan'ny hanomezany atsika amin'ny fiainana inge ka olona nitoetra tao anaty fahafatesana ara-panahy isika tamin'ny mbola tsy nahalalantsika azy sy nandraisantsika azy nitoetra tamin'ny fahafatesana ara-panahy tsika ary tsy vitan'izany alohany nanangany any atsika ho zanaka namonjeny atsika dia hoe andevon'izao tontolo izao isika, andevon'izao tontolo izao isika, manao fomba n'izao tontolo izao isika ary andevon'ny andrina n'izao tontolo izao isika. Iza ny andrina n'izao tontolo izao? Satana. Fanana-tsatana isika taloha, fananany satana isika taloha. Zany no fidian'Andriamanitra ka natsanga ho zanaka, meny le fiainany izy Andriamanitra velona. Zany vaovao mahafaly ry havana malala, zany vaovao mahafaly. Ary io Andriamanitra io rehefa nanangana anao ho zanaka, io Andriamanitra io rehefa nanomenao ny fiainany le vie divine dia miteny aminao hoe za mahita, za mandre ary za miteny. Zany mahavelona. Fantaro ry havanao fa velon'Andriamanitra, fantaro fa velon'Andriamanitra. Ka ahoana raha le fitondran-tenan'ny olona hoe mahafantatra fa hoe fiangonan'Andriamanitra velona fiangonana dia araka le fahamarinana teo hoe makany an-tranona miova izy dia hoe lahady marainako zany zao atokako any an-tranon'Andriamanitra fa tsisy discussion ntsony. Ok, dia tonga ao an-tranon'Andriamanitra miteny amiko Andriamanitra amin'ny alalan'ireny teny rehetrarehetra ireny. Zany ny olona manana firaiketam-po amin'Andriamanitra, sarotro foana iain'ny tenin'le tiana, sarotro foana iain'ny tenin'le malala. Zany ry havana, zany miteny izy ary tsy hoe miteny izy dia hoe à titre d'information ny enoko azy, fa matoa izy miteny amiko natao hankatoaviko. Zany teny zany hitomboko amin'ny firaiketam-po, anamarinako fa voasoratra ao bokin'ny fiainana ianarako, anamarinako fa andalana ho any tranony araka ny tenin' Jesosy. Anamarinana zany miteny izy a dia enoiko, ankatoaviko ry havana. Satria mahita izy dia hoe enao ry solofa, enao ry pastera solofa, teny aminao azo zao.
ary satria mianatsofina ienona izy ry havana manatsofina ienona izy dia mihaino mivavaka ataontsika mihaino le vavaka fiderana miteranao Andriamanitra ay ve za le andevony satana le fananany satana taloha tena hoe nanehoanao fahefana navotanao da avy teo ampelantanany satana dia natsanganao ho zanaka tena miteranao amankalazanao ary manatsofina ienona ihany koa izy manatsofina ienona ny fitarainanao izy ry havanao manatsofina ienona fitarainanao izy aitsika tsy anjery le tenin' Jesosy hoe to amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana fa ny olona matadidy an'iny dia hoe ny fampiarana an'iny te anaty fahoriana dia mivavaka mitaraina sarobidy eo anatrehany ary tsy ataony tsinitsinina io sentom-pitarainana ataonao anaty fahoriana izay ampandalovany anao io ry havana sarobidy ary tsisy very eo anatrehany io sentonao io manana firaiketam-po amin'Andriamanitra ianao aseho izany amin'ny fitondran-tena mitombo amin'ny famakinany teny sy ny fankatoavana azy tahaka ny olona manana firaiketam-po marina mitombo amin'ny fiainam-bavaka ry havana mitombo amin'ny fiainam-bavaka fantatrao tsy anjery ny fahamaritana le définition-n'le hoe vavaka ny vavaka dia fifampiresahana amin'Andriamanitra marina izany fa apio zay définition izay manomboka izao dia ataovy hoe ny vavaka dia fifampiresahan'olon-droa tena mifankatia ny vavaka dia fifampiresahan'olon-droa tena mifankatia zany venao so dia tsy tianao le olon-droa Andriamanitra tonga nofo Andriamanitra sy ianao so dia ka mivavaka ianao satria tsy eo le fitiavana fa hitanao tsara rehefa manana namana tiany ianao rehefa manana havamanao malala ianao satry foana ifampiresakao tombo amin'ny vavaka mba ianary zany vavaka hoe fifampiresahan'olona anankiroa tena mifankatia zany dia hitombo amin'le firaiketam-po amin'Andriamanitra ianao zay zany le toriteny eto resaka firaiketam-po satria ny olona manana firaiketam-po no hiditra any amin'ny tranon'Andriamanitra ary ny olona manana firaiketam-po dia asehony amin'ny fitondran-tena zany ary le tenin'Andriamanitra no mamaritra zany fitondran-tena zany ary ny tenin'Andriamanitra no miteny hoe fataro fa men'Andriamanitra ankonana ianao mba azahoanao mitombo ara-panahy ary fataro fa ny fiangonana misy ianao dia fiangonan'ilay Andriamanitra velona izay nanavitra anao teo ambany vahoan'ny satana mba hoe ary natsangany ho zanaka ianao velona io Andriamanitra io mahita anao izy miteny izy rehefa tokony ahitsy ianao miteny izy rehefa tokony hampahiresina ianao ary ny sofiny koa dia miandra sy fideranao izay fitarainanao fahamarinana farany havana dia ajanona zao teny zao fahamarinana farany dia amin'ny 5:15 dia hoe fitondran-tena mety hatao ao an-tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry sy fiorenan'ny fahamarinana ny fahafantarako ny atao hoe fiangonana no mamaritra le fitondran-tena fahamarinana farany ry havana fahamarinana farany dia hoe fiangonana dia andry sy fiorenan'ny fahamarinana andry sy fiorenan'ny fahamarinana faharitana aloha ny atao hoe fahamarinana farany zay tsotra be hoe ozy izy Jesosy hoe zany ho lalana sy fahamarinana Jesosy zany ny fahamarinana tsy concept filozofika zany fahamarinana zany fa lehilahy anankiray no fahamarinana dia hoe mahafiangonana zany matranon'Andriamanitra azy mahafiangonan'Andriamanitra vela azy dia hoe andry sy fiorenan'ny fahamarinana
le andry a dia sady hoe pilier zany, pilier teo ambonin'le pilier eo a fahamarinana, manandratra any Jesosy ry havana. Dia hoe andry a sady a fiorenana, mahazo roa le fiorenana ao an-tsain'ny mpandinika maro. Le fiorenana sady fondation, le fondation zany a tsy tamaso fa zavatra solide mba haropototra. Fa ho an'ny mpandinika sasany koa hoe fondation sady a mur de soutènement, ohatrany hoe le rarivato a hitantsika amin'ny tanàna sasany. Ka le rarivato iny milaza ny amafin'le fanorenana fa efa manome endrika sahady a an'le fanorenana zany. Le pilier koa moa sady manandratra an'le fahamarinana no efa ornement, fampiaingona an'le tranon'Andriamanitra zany. Dia zay zany no antom-pisian'ny fiangonana, mba tena hoe tranon'Andriamanitra, fiangonan'Andriamanitra velona. Ary zay mahazahoana amin'ny teny hoe le fiangonana nge ty ambonin'ny tany dia tena hoe vavahadin'ny lanitra, tsy fombafomba ary fombatina hoe fomba tsara fotsiny nge lefa kanisana ty, fa fanekempinoana sy fanambarana fanantenana hoe za dia miankona isana lahady mba ilazany hoe vao miala ato-ty trano ety an-tany ty a dia mamatana amin'ny tranony ray koa any an-danitra. Fa tsy hoe rehefa mitsitra eto ao anaty trano vorona ianao vao hoe hivavaka ao anao mba hoe raisin'Andriamanitra trano ny fanany a, tsy miexista zany ao amin'ny soratra masina ry havana. Ary zay no mampalahelo ny fiangonana, mampalahelo amin'ny fiangonana ry havana. Amin'izao fotoana zao dia tratra ny fahalemena, tratra ny fanamamitaka ny fiangonana, ary tena miavitsy zao ny fiangonana tena hoe andry sy fiorenan'ny fahamarinana ry havana, tena miavitsy. Fa inona ny zavatra ataon'ny fiangonana? Zavatra ataon'ny fiangonana mivoy ny zavatra zao tontolo zao, mivoy ny zavatra zao tontolo zao. Variana ry havana rehefa hoe misy afisy hoe etsika ataona fiangonana azahoana vola, dia ampiakaran'ny sekretera moa zany le afisy hoe hosiniavina alohan'ny afisena azy. Tena gaga tena gaga ry havana mahita fiangonana sasa miantso tariky zao tontolo zao izy, nefa lanona mpiangonana no atao, tsisy maharatsy ny tariky zao tontolo zao, fa sasananky samihafa zany aza manandratra n'izao tontolo zao. Ny an Jesosy asandratra sy asongadana raha mbola hoe andry sy fiorenan'ny fahamarinana dia Jesosy Kristy ianao. Fa ianao mieritreritra hoe zany Jesosy zany pastera tsy mahasarika olona ka diso hevitra ianao ary manao fitenina olona tsy manana firaiketam-po amin'Andriamanitra ianao. Ary ny tena mahavariana koa ry havana anatin'izay rehefa hoe raha hoe tarika ara-pilazantsara no atao, ary matetika moa raha ny marina tarika ara-pilazantsara no atao. Fa rehefa vitsivitsy le tarika dia le portrait lehibe an'le soliste na le vedette na le leader amin'le groupe no asandrana. Sahala amin'ny andry sy fiorenan'le leader na le soliste amin'le tarika artistika fiangonana. Tsy ariavana tsy asandrato Jesosy, aza manandratra olona, aza manandratra n'izao tontolo zao, aza manandratra zao tontolo zao. Fanamamitaka zay miasa ao amin'ino sasany mahatonga azy ho andra sy fiorenan'izao tontolo zao, ho andra sy fiorenan'ny abidi-pianaran'izao tontolo zao. Zay efa nanafahany Jesosy atsika, fonisika mbola hoe andevon'izao tontolo zao, ary fonisika mbola fananany Satana. Andry sy fiorenan'ny fahamarinana ianao, fa tsy andry sy fiorenan'ny Satana izay andrinan'izao tontolo zao ianao. Ozy izy le mpandinika anankiray zay, ozy izy le mpandinika anankiray zay. Le drame ozy izy à notre époque, c'est que le monde ne reflète pas l'Église, mais c'est l'Église qui reflète le monde. Le drame ozy izy, c'est que ce n'est pas le monde qui reflète l'Église, c'est l'Église qui reflète le monde. Hita taratra amin'ny fiainam-piangonana fomba fanaon'izao tontolo zao rehetra, fa tsy hoe ny fomba ampiangonana no lasa mianaka sy mameno an'izao tontolo zao. Zay le drame
inganeka tsisy fanahy mamitaka eto amiteny hoe tafahoatra zany pastera. Inganeka tsisy fanahy mamitaka eto na fampianarany demonika teny hoe aza de terisaina ohatran'izany pastera. Mitory teny amin'ny olona manana firaiketam-po ka manantena hoe miala eto izy dia amatana any an-danitra ry havanao. Zany le enjeu eto, enjeu éternel fa tsisy resaka moral eto. Resaka famonjena fanahy no eto. Andry fiorenan'ny fahamarinana ianao. Andry fiorenan'ny fiorenan Jesosy ianao ry havanao. Ary mijery atsika kristianina, mijery atsika mpino, ny pastera irako Andriamasoami, ary efa tany Diego izy nanomboka ny tenin'izany mazava, teny an'izany mazava pabe maso izy, okizay ozy izy. Rehefa hoe mamory olona fiangonana amin'ny anaran'ny fiangonana. Zay ny tenin'ny pastera mi, manao baolina sy misotro. Manao baolina sy misotro. Zany tenin'ny pastera mi zany, application le hoe andry fiorenan'ny fahamarinana. Perikopy FJKM amin'izao andro fiakarana zao ry havanao. Abidi mpianaran'izao tontolo zao, zany baolina sy fisotroana zany. Ary ozy izy hoe io rehefa zay ny mampety anao ataovy fa aza entina ty am-piangonana e, aza entina ty am-piangonana e. Ary ty toizantsika tsy atreo ny tenin'ny pastera mi ajanony ny baolina amin'ny lanona am-piangonana fa toizantsika satria zay le fanahyn'le izy au carré raha anao baolina ianareo dia manao baolina fa aza ny fotoana anaovana batisa, aza ny fetin'ny batisa, aza ny fetin'ny katekomena no asiana toaka sy baolina. Miresaka amin'ny olona manana firaiketam-po amin'Andriamanitra ka te handova ny tranon'Andriamanitra, ny tombo-fitoerany ao an-tranon'Andriamanitra ry havanao. Sady manao application zavatra hitako aho to miperikopy androany mampatsiahy zavatra ny tenin'ny ray aman-dreny be antsika ara-panahy, aza fangaro ny fiainam-panahy sy ny fomba n'izao tontolo izao. Faranana zao teny zao. Tia antsika ry havan'Andriamanitra, tia antsika izy. Ary zany no satria moa ty fitandremana FJKM dia hoe mbola nomezany loha hevitra volamena ho antsika mpivavaka FJKM, fa amin'ny alalantsika FJKM ho an'ny zanany rehetrarehetra ninona anaram-piangonana misy azy. Asainy mandiny teny isika amin'izao fotoana izao hoe moave manana firaiketam-po amin'Andriamanitra ianao. Moave manana firaiketam-po amin'Andriamanitra ianao. Ny afatra ao anao maneke ho avozin'ny fanamasina. Tsy ho zakanao le toriteny teo, tsy ho zakanao le toriteny teo. Raha tsy ny fanamasiny, raha tsy ny fanamasina no manavao anao ry havanao. Raha tsy ny fanamasina no mampianatra anao hoe zao fomba zao, fomba ny olona mbola andevony zao tontolo zao, fomba ny olona mbola fananan Satana. Ka raha tao tsy fahalalana nanaovanao an'izao na zao na zao na zao dia fataro fa fanahy mampiaiky anao eloka. Meteze ary maneke ho avozon'ny fanamasina ry havanao, ho fahasambaranao ary ho voninahitry ny tompontsika. Amen.